Ça passe là, ici, avec une possibilité d'enchaîner. Et oui, la boule. Attention à cette balle. Attention à cette balle. Incroyable ce ballon. Ils vont marquer le but de plus. Peut-être le but. Le voilà. Somary niverina kely amin'ny tantara-piainana koa dia zay sahirana. Tena zanaka sahirana. Tao anatin'ny fiainana teo dia nisy safidy natao rehetra-mpanjakana dia ankoatra ny mampiasa mpanjakana dia mazava ho azy tao anatin'ny baolina kitra mpanazatra. Anisan'ny olana goavana be eto Madagasikara ny fiainan'ny 𝙗𝙤, fiaina-tokantranon'ny 𝙗𝙤, fiainan'ny 𝙗𝙤 amin'ny ankapobeny. Ary ny tena olana sy goavana indrindra dia zao ny akona anao mivady aman-janaka ao miatra mafy loatra any amin'ny zareo le izy dia nefa tsy maintsy mitatana ny ekipa anao dia mitatana mivady aman-janaka marary maheno teny ratsy opa zany resaka hoe matoa natsony RôRô iny dia nanome vola tonga soa eto amin'ny aotra vahiny manan-danja be mihitsy ho an'ny Madagasikara no raisitsika androany. Izy no nitondra ny ekipe nasionale antsika tany amin'ny sehatra avo indrindra tamin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy. Mpanazatra izy tsy izy zany fa i coach RôRô no vahintsika androany. Tonga soa eto amin'ny aotra coach RôRô. miaraba anao dia miaraba ny teknisiana rehetra dia miaraba ny fijery ihany koa. Ie. Coach RôRô nahafantaranay anao dia ianao nitondra ny Madagasikara tamin'ny CHAN 2023, CHAN 2025, 𝙩𝙬𝙐 amin'ny 2023 ihany koa. Misy zavatra tokony mbola afantaranay hafa ve momba anao? Angamba ny mombamomba amin'ny ankapobeny. Ny ankapobeny dia mpiasa mpanjakana. Dia ankoatra ny mampiasa mpanjakana dia mazava ho azy tao anatin'ny baolina kitra mpanazatra. Mpanazatra ekipa efa maromaro eto Madagasikara. Mety tsy voatanisako daholo fa raha ny atomboako tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 2021 ny ASFT sady ny lalao tamin'izay fotoana izay satria talohan'io ny lalao tany Alarenio tamin'ny mbola mpilalao dia rehefa lehibe tapitra ny carrière dia nody teto Madagasikara dia sady mpilalao tao amin'ny ASFT no nanazatra tamin'izany tsisy nino rehefa avy eo nanohin'io fa dia rehefa taorian'izay dia tao amin'ny ASC Michel taorian'ny ASC Michel dia nisy ny TFCPM etasy zay votombondaka ny tasy tamin'izany fotoana izany. Taorian'izay dia niaraka tao amin'ny 𝙗𝙤𝙤𝙗𝙤 fa 5 𝙗𝙤𝙤𝙗𝙤 fa tsy mpanazatra tamin'izany fotoana izany fa karazana agent de recruteur zany ny tena marina zany maka ny mpilalao ny 𝙗𝙤𝙤𝙗𝙤 tamin'izany. Taorian'ny 𝙗𝙤𝙤𝙗𝙤 ny teo amin'ny sélection ny football de jeunes Analamanga 2002, 2004, 2005, U17, U20 tamin'izany fotoana izany. Dia ny taorian'izany rehetra zany, taorian'ny 𝙗𝙤𝙤𝙗𝙤 dia vao antso hitatana ny Barea Academy zany hoe mpanazatra mpanampy tamin'izay fotoana izay. Ary ny lehibeko ny directeur ny centre tamin'izany fotoana izany Andriamatoa Gilles Laigon izay mpanazatra niaraka tamin'ny Tom Barea nandritra ny fotoana sa Tom Barea teo. Dia taorian'ny teny amin'ny Académie Barea Académie teny Carillon izay saika hanomana ny CAN U17 teto Madagasikara tsika tamin'izany fotoana izany. Taorian'izay dia nitondra ny 𝙬𝙬 nisy anankiroa ny 𝙬𝙬 teto Madagasikara dia ny 𝙬𝙬 Analamanga sy ny 𝙬𝙬 Pro League. Dia ny 2019 foana nitondra ny Barea 𝙬𝙬 izay ratsy ny vokatra satria éliminé premier tour ny Barea tamin'izany fotoana izany tamin'ny alalan'ny atsapaka Razosoro. Dia taorian'ny 2019 ny 2020 no nitondra ny AS Adema. Ny AS Adema dia ny AS Adema no tompondakan'ny Pro League voalohany tamin'ity rehefa niova ny anarany tamin'ny 2021. Taorian'ny 2021 rava ny AS Adema ny antony fitratana sy ny rehetrarehetra dia lasa nifindra tao amin'ny Tato FC Farafangana. Nanao Pro League izay dia tafaka nanomana asa-talana ny Pro League tamin'izany ny Tato FC dia tapitra hatreo dia nanomboka teo ny vao antso hitondra ny Barea SAN satria tamin'izay fotoana izay izy no manao 2022 so nimitra ny 2023 iny dia izay ny tantarako tonga tao amin'ny Barea zany. Ianao zao fantaniana manitikitiky anao hoe
Nisafidinao ve nanao an'io carrière-nao tao anaty baolina mihitsy? Tena tianao ve io sa hoe inona nahatonga anao latsaka tao? Raha ny tena marina tiana, raha somary niverina kely amin'ny tantaram-piainako koa dia zay sahirana. Tena zanaka sahirana tao anatin'ny fiainana teo dia nisy safidy natao. Tamin'izay fotoana izay, zay enina menata. Dia efatra am'rahalahy fa nizokiny hoe fa lasa izy teo. Izay zokinay izay no tafita nianatra taty amin'ny université. Zay tany Fianaratsoa ny lehibe. Rehefa tany Fianaratsoa zay dia tsy salama ny ray aman-dreniko, izy mivady mihitsy. Zay mirahalahy ny ankizy telo mbola kely. Zay mirahalahy misy zokiko anankiray, zay milalao baolina. Dia tsy maintsy nisy safidy natao tao anatin'izy hoe tohizana nanao fianarana ve fantatry ny olona tao amin'ny lycée iray Mamonjy zany. Satria tao ny nianatra. Any Fianaratsoa io? Tao Fianaratsoa. Ny mpilalao, ny mpiara-mianatra amiko rehetra nafantatra an'izany hoe teo mihitsy na ny surveillant général tamin'izany ary teny mihitsy hoe menary. Tsy maintsy nisy safidy satria tena sahirana. Tamin'ny firy taona io zany? Tany amin'ny taona 1982. 1982. Dia firy taona ianao tamin'izay? 17. Tsy maintsy ny safidy satria ny antony dia tsotra. Tsy ho tafaraka mihitsy ny fitadiavam-bola, ny fianarana sy ny filalaovana baolina. Ilay zokiny tamin'izay fotoana izay ny zokiko no niteny hoe aleo zaho hijanona nianatra fa zay ny teninay mirahalahy hoe raha samy hijanona dia samy tsisy ho afaka eto. Fa tohiziny ianao aleo zay ilarao. Aleo zay eo amin'ny football satria ao amin'ny football tamin'izany fotoana izany fantatry olona tao Fianaratsoa hoe nisy an'izay 𝙗𝙖𝙘𝙗𝙗 izay mpanao ny 𝙗𝙖𝙘𝙗𝙗 fianara io. Izy no tena mpandrara goavana be tao Fianaratsoa tamin'izany. Dikany rehefa milalao ianao mba misy zavatra kely tsy adiniko fa tadidiko tsara. 25 000 francs karamako tamin'izany fotoana izany. Satria raha milalao zany dia misy 25 000 francs. Dia aorianany rehefa milalao anao dia manome dépôt izy. Zany hoe manome fivarotana kely divay. Ary tsy maintsy ao aminazy no maka an'ilay divay. Izay no nahatonga an'ilay safidy tao anatin'ilay izy dia tsy maintsy zany tena nandohy baolina. Ny dikan'izany tao anatina football. Tao anatina football no mety azo lazaina hoe nitarika amin'ny zavatra toy izao satria ny zavatra rehetra nataoko na ny rehefa avy tao Fianaratsoa, avy tao amin'ny Niakatra Sofraine, nanaovako tao ny ekipa goavana tao Fianaratsoa. Efa lasa tany Ambalavao ary tamin'izany fotoana izany tao Ambalavao tany ihany niteraka dia nidina tany mihitsy. Fa zany hoe tena niasanao mihitsy tany zany tonga dia hoe football sa hoe sady nanao zavatra hafa? Azo lazaina fa teny izay ilay izy satria zao rehefa tao aorianan'ny Fianaratsoa dia niakatra teo Tananarivo. Dia teo Tananarivo nitady ekipa tamin'izany fa tsy hoe nalaina. Nanao testa. Ao anatin'iray andro manao testa amin'ny ekipa anankiefatra. Dynamo Développement, mbola nisy tamin'izany izy zany Makoba, nisy PV. Zany hoe io zany izay mandray dia tamin'izay fotoana izay voaray tao amin'ny PV. Izay no nahatonga ny lalao tao amin'ny FC PV. Ny FC PV, ny PV tamin'izany ny banky mampiditra miasa izy. Mampiditra miasa izy fa tsy arakaraky ny fahaizanao baolina no toerana misy anao amin'ny asa. Fa arakaraky ny niveau intellectuel anao zany hoe mari-pahaizana anananao. Dia niasa tao amin'ny PV ny 9,790 ka hatramin'ny 1994. Tena nanao asa inona ny atao amin'ny tena niasa tao amin'ny banky mihitsy. Tamin'izany fotoana izany tsaroko tsara Telex ny asako tao amin'ny resaka communication. Tao amin'ny resaka Telex dia tao amin'ny voalohany tao amin'ny pharmacie. Niasa tao amin'ny pharmacie dia rehefa avy eo tao amin'ny Telex. Dia zay ilay safidy. Zay ny azoko teny anao safidy satria niasa tsara tao amin'ny banky. Ny namako rehetra tao amin'ny BV tamin'izany zany natao amin'ny banky. Tany naretirety tao amin'ny banky ireo. Fa maromaro zay no nisafidy andeha ampitan-dranomasina. Nilalao tany La Réunion zay. Dia ahoana marina ny fanaovana an'izay hoe hita fa efa misy lalana misokatra andeha lalao any La Réunion ohatra? Zay mihitsy ilay tsy nataon'ny olona rehetra. Amin'izao fotoana izao somary moramora kokoa ny mety hoe fahitana ekipa any ivelany. Ny nilalao tany La Réunion tamin'izany fotoana izany fa aleo tsony fa noho ny performance ny FC PV. Ny FC PV zay nanao dia izy ny ekipa voalohany. Izy rery aloha hatramin'izao ny ekipa nanao an'izay natao manasa-dàlan'ny Coupe d'Afrique de vainqueur de coupe zany teto Madagasikara. PV zay? PV zay. Nanao lalao manasa-dàlana zay dia tao aorianan'io zay sady mahazo tompon-daka no mahazo Coupe de Madagasikara. Nisy fotoana ny PV doublé foana. Amin'ny alalan'ireny no ijerevan'ny
pitsok'ilo mpilalao avy any à La Réunion, izy ny mpilalao alainy, dia niampita tany à La Réunion ny 94 hatramin'ny taona iraisy roa arivo. Samihafa be ve le karama raisy tany à La Réunion sy eto Madagasikara? Samihafa. Tamin'izany zay mbola francine, mbola tsy euro izy tamin'izany. Fa franc français, fa samihafa. Na ny alohatsorina, na ny fiainan'ny mpilalao ary. Satria any tsy hinina ataonao fa tsy football. Zay fotsiny matetika olona. Dia manjary na lasa lehibe mahazo vatana ianao na lasa mivadika zavatra hafa, satria football tsy zavatra ataonao fa tsy mahazo miasa ianao. Fa milalao dia isaky ny hariva mihinana ka hatramin'ny valo ny entraînement. Dia ny tontolo andronao zany na ianao manampy ny entraînement na mety hoe variana any amina mety zavatra hafa, zay ilay izy. Ay, dia lalao tsara zany ianao, tsara ny performance anao eto Madagasikara, repéren'ny les recruteurs ianao dia invité-ny amin'izay ianao andao hoe lahoary. Dia inona ny zavatra mitranga amin'iny? Choix-nao manokana ve sa tsy maintsy mifampiresaka amin'ny club izy? Tsy maintsy. Satria talohan'io ary nisy contact Maurice dia tsy navela be Fiainan'ny. Fa rehefa tateoriana ianao mahalala tokoa hoe ny ray aman-dreny tamin'izany ny tsinjon'ny mpilalao. Satria tsy dia tsara ny fanarahana tao anatiny, fa tsy maintsy misy fanarahana amin'ilay club. Zany hoe satria efa manao marina fa tsy tena professionnel fa semi professionnel ny La Réunion. Dia misy fanarahana club arototo aloha zay vao afaka mandeha, satria anao tsy afaka miala eto Madagasikara raha tsy misy lettre de sortie. Tamin'izany zany ohatrinona ny raisin'ny olona ny joueur-ny La Réunion? Atsoriko ana raha mitaha tena mpilalao gasy zay mpiainan'ny songadina atao à La Réunion. Maro be. Tsoary voatanizako eto nisy Tsimbakely, Setra, Ronankely, Babi, Tipé, Iara, Sermenakely. Ny tsy dia manao loatra. Tsy mamenatra zany satria ny ekipako tsy dia ekipa manao. Fa raha tamin'izany fotoana zany ny mpilalao anankiray mandray 15 000 francs. Mensuel? Mensuel, 15 000 francs, logé anao azo lazainao hoe noro ihany satria misy sakafo any amina club, any amin'ny entraînement, misy sakafo rehefa vita entraînement, mahazo tomobile ianao. Zany rehefa miaina dia miaina tsara. Afaka mamelona ny vady aman-janaka sy ny fianakaviana aty Madagasikara. Tamin'izany fotoana zany arakaraka ny club. Zany hoe farafambaniny zany mety hoe raisin'ny mpilalao iray mety 6 000 francs français tamin'izany fotoana zany. Ary nefa ny gasy, ohatrina ny karama taty Madagasikara tamin'izany? Marina fa mety efa tany amin'ny telopolo taona mahery. Fa tsaro zay zao mbola ho avy miresaka mihitsy. Tsaroko tsara ny karama voalohany raisiko tao amin'ny PV 52 000 francs. 52 000 francs FMC. Fa zao miaina koa zany tamin'ny mpilalao sasany rehetra zay tsy miasa. 52 000 francs dia minofatrano tamin'izany teo amin'ny 2 arivo, 3 arivo. Dia azo lazaina hoe tsara ihany zany. Fa raha mitaha amin'ilay La Réunion sy Madagasikara dia zay ilay safidy. Nisy ny mpilalao zay tena nisongadina teto Madagasikara fa tsy nety nandeha izy. Sady milalao amin'ny ekipa nasional fa tsy nandeha izy fa nijanona tao amin'ny banky. Zay hitako hoe milamina tsara ny fiainany amin'izao fotoana izao. Tiako hofantarina kely zao no tena fomba fiainan'ny joueur gasy zany amin'izao. Inona ny salaire moyen ny joueur eto Madagasikara ho an'ny zay mivoatra eto amin'ny ligue eto Madagasikara. Dia mety hoe ohatrinona mora indrindra dia mety mahatratratra amin'ny ohatrin'ny eny eto Madagasikara. Tsy haiko raha ny tena marina. Ny tao amin'ny ademany fantatro dia saika nitovy daholo. Tamin'izany fotoana zany tao amin'ny 300 000 ariary, 500 000 ariary. Nefa io fotsiny nataony ve? Io ny olana. Izay no mahatonga ny mpilalao lasa manao bôlim-pokotany izy na manao zavatra. Io ny tena mahasarotra n'ilay fitantarana mpilalao eto Madagasikara satria zao zay mahazo lazaina hoe mpilalao anisan'ny miaina ihany zany raha ny AS-dema misy sakafo ao amin'ny AS-dema. Isaky ny ambona zay dia misy sakafo. Ny fahafantarako azy dia nisy fotoana ny fosa junior zay nanakarama mpilalao tena bavana be. Mety nandray hatrany amina 1 400 na 1 600 ariary angamba. Raha ny filazany zareo amiko. Fa zay tsy nataony rehetrarehetra. Zany hoe anatin'ny ekipa tsy ny rehetrarehetra mandray an'izay. Zay tena mahay izy. Zay tena mety eritreretin'ny mpitatana hoe ity miendrika omena zay ilay izy. Zay indena olana. Kely. Ary eo no manahirana ny fitantanana sy ny fijerenan'ny mpilalao eto Madagasikara satria tena alotsany kely ny iainan'ireo mpilalao ireo. Ary rehefa tapitra ny saison dia tsy mandray vola ireo. Rehefa tapitra ny fananam-pirenena eto Madagasikara dia misy fotoana ireo 3 volana 4 bolana
tsy mandray izy satria sahirana amin'ny président tsisy baolina atao tsony. Na entsy. Dia inona ny zavatra ataon-jareo matetika rehefa ao anatin'ilay période 6 saison? Zay iny ny olana. Indraindray izy manao any amin'ny baoly pokotany reny no tena mandeha ary zay tsy azo anomezantsiny ino resaka baoly pokotany io. Satria zao any izy milalao match ray androany izy mahazo 50 000 ariary ohatra. Mety tonga hatrany amin'ny 100 000 ariary satria misy président manam-bola any zay manana mahazo fahafinaretana amin'ny fahatongavany zareo reny. Dia zay le mahatonga an'io. Zay ny antony anankiray. Eto dia miteny tsy manaratsy ny baoly pokotany. Fa anisan'ny mampiena an'ilay performance fa zany hoe tokony ho jerena. Fa zao le izy mamelona ankizy. Mahavelona andreo mpilalao reo zany ary tsy fidiny andreo mpilalao satria tena sahirana amin'ny mpilalao-tsika. Tena ambany zany a. Sahirana. Dia zareo ve nefa ao anatin'ilay période saison iny tena io foana izy isanandro? Io foana izy. Ary zay mihitsy le izy ane. Tena hoe io mihitsy Io mihitsy ny asany. Misy mpilalao ny ankamaroany mpilalao tena hoe baolina ny atao. Baolina ny ataony dia ho an'izay mpilalao mety mahay sy fetsifetsy any mety afaka manao asa tselika any amin'ny sisiny. Ary matetika le manao asa tselika reny zay le olana. Satria mety ny asalina izy. Mety ny asalina izy. Mety nanao asa mibatabata zavatra mafy be izy. Zay ny isan'ny tena olana. Dia misy ihany koa nefa ny mpilalao zay mianatra dia miasa tena manana misy dokotera, misy miasa any amin'ny banky, misy miasa any amina société lehibe. Afaka koa zay. Firy isan-jaton'ny joueur gasy izay eto Madagasikara no miaina an'izany? Mba tsy tenenako foana. Fa tena sahako kosa no miteny fa hatrany amin'ny 70% ny mpilalao. Zany a. Zay. Anisan'ny olana goavana be eto Madagasikara ny fiainan'ny joueur, fiainana tokantranon'ny joueur, ny fiainan'ny joueur amin'ny ankapobeny. Anisany. Inona mety solution proposena zany ahafahana manatsara? Tamin'ny andronay nisy ny BF, nisy ny BTM, nisy ny SOTEMA. Tamin'izany fotoana zany. Dia nanambitana koa zay mba afaka niasa tao amin'ilay orinasa. Amin'izao fotoana izao tsy mahaliana ny orinasa tsony ny mamorona club. Nisy tsy teny voaingana kely. Vao herinandro zay sa 2 herinandro. Nisy zany aisy fanalamana zany. Tena ekipa solitena Madagasikara farany teo. Mikatsony izy zao noho ny toetra raha eto Madagasikara dia niova ny tale généraly. Dia rehefa niova ny tale généraly zay le izy mety hoe tsy dia tia baolina kitra ve ny tale généraly vaovao tsy anjarako ny tsara an'izay. Mety misy antony manokana matetika izay daholo. Zay ny naravan'ny Tato FC mety leo ny filohany sy ny sisa noho ny be dia be ny facteur, be dia be ny antony. Dia eo ny olana. Zany hoe isaorana be dia be ireo olona mamorona club. Mandany vola ny mamorona club eto Madagasikara. Ary vola atsipiny mbaravarakely. Satria tsisy tena retour vaingana be. Fa dia fitiavana fotsiny. Zany hoe mbola tsy tena hitan'ny entreprise manao sponsor loatra zany zay zavatra ataonareo anaty football eto Madagasikara zay? Tsy dia tena mbola hitany loatra ary tsy maharesy lahatra an'zareo ilay mety hoe fomba fanaovana azy tsotra ny any an-dafy. Ny antony dia tsotra mila makany amin'ny matianina kokoa tsika. Rehefa makany amin'ny matianina tsika dia resaka marketing sy ny sisa be dia be ny zavatra azo amidy, azo atao tsara zany. Fa mbola ezaka lavitra be. Zany e? Mba tantarao kely anay le expérience niainanao nahatonga anareo tafiakatra tamin'ilay trano 2023? Mafy sy nanahirana. Raha iny zavatra iny no averina dia tena nanahirana. Raha tsy teny aminao fotsiny ny resaka fiafiana tao anatiny. Teny akaryon zay tamin'izay fotoana zay ary tadidiko tsara tamin'izany fotoana zany fa nalaza be tao anatin'ny réseaux sociaux. Midina re ambanin'ny lala misy renirano kely zay re ambanin'ny carillon re. Any ny joueur manasalamba. Teny carillon. Sahirana zay satria sahirana ny jiro sy ny rano tamin'izany fotoana zany ny carillon fa amin'izao fotoana izao misy fanamboarana goavana be. Ny fiafian'ny joueur. Carillon dia miakatra eo mandraky iny zay? Io. Carillon dia eo amin'ny Martaza. Alohan'ny miakatra ny Martaza. Martaza. Ny JEP. Ao ny centre technique amin'ny fédération malagasy baolina kitra. Amboarina izy zao zay hitako fa efa mety tsara. Teny zay ny manao regroupement. Tsy niala teny zay ny krismasy, tsy niala teny zay ny taom-baovao. Navela tany an-trano ny vady aman-janaka. Ny 2 janvier zay niala teto. Ny fomba fifantenana mpilalao tamin'izany be dia be ny olana. Tsy te hiverina intsony. Nisy mpilalao anankiray zay ho fanajana azy tsy ho resahako eto.
zay somary nisy olana aby mihitsy. Ary tamin'iny lalao iny, tamin'iny fotoana iny dia sako miteny anao. Raha sanatria nivavaka tsy tonga amin'iny 3e place ny coach RôRô. Dia mety tena sahirana teto Madagasikara. Be dia be ny antony. Inona hoe sahirana manao? Nisy resaka tsy fankazona tamina mpilalao, ny fomba ny fampihenana ny mpilalao, resaka discipline sy ny sisa. Tena nanahirana. Talohan'ny départnay tsisy olona ray akoatra ny fianakaviana sy ny olona tena akaiky anay no nanam-pinoana taminay fa mety ho tonga tamin'iny ny pare U23, tonga amin'iny ny pare tamin'ny 2023. Zany hoe les communications ambadik'ilay coupe football malagasy mihitsy no tsisy zany. Misy fa ny akamaroany mirona makany amin'ny tsy mitondra zavatra, tsy misintona miakatra ho an'ny football malagasy. Ary ny olana dia rehefa zavatra ratsy dia be dia be no miditra sy miresaka ao anatin'izay tsy mahalala ny tena antony sy hoe inona marina tao anatin'ny 2023 iny. Tafiditsika hoe ianao mora kely no miresaka eto hoe lasa demi-finaliste tsika. Ka zay mihitsy tiako fantarina hoe ahoana moa zany ny ahatongavanao hoe or fa demi-finaliste. Fantatro hoe misy karazana championnat fa tiako azavaina amin'ny olona mpanaraka antsika mantsy zay. Ahoana marina ny fiodin'io Fifantenana championnat fifantenana ny resaka sélection aloha. Any amin'ny sélection dia efa sahirana ianao manahirana. Any amin'ny resaka fifantenana mpilalao. Be dia be ny olona atsovy ty tokony izao, maninona ny izao fotsiny, maninona ny ireto. Tonga hatrany amin'ny hoe zay mpilalao voantso ao anatin'ny ekipam-pirenena dia mpilalao mandoa vola daholo. Ay, misy hatramin'izany. Zany mandoa école. Tonga hatrany amin'izany. Rehefa izay zay zavatra izay novoizina be dia be anaty réseaux sociaux, dikan'izay misy basy be dia be miandry ianao aorinan'io. Hoe raha vao tsy mahomby eo anao, zao ny zavatra miseho. Zay le. Zany hoe pression be mihitsy zany eo mitantana équipe nationale. Tsy moramora. Tena be dia be. Ary ny tena olana sy goavana indrindra dia zao. Ny akona anao ny vady aman-janaka ao. Ianao ne matoana anao dia mazaka e. Matoana anao ny safidy anao dia mila mazaka an'izay anao. Fa matetika ny vady aman-janaka miatra mafy loatra any amin'ny zareo le izy. Dia nefa tsy maintsy mitantana ny ekipa anao dia mitantana ny vady aman-janaka. Marary. Maheno teny ratsy, opa, zany resaka hoe matoa natsony RôRô iny dia nanome vola e. Misy fotoana ohatra mihitsy hoe coach tia vola io, olona tia vola io, tsy matoa latsy voantsy dia zavatra ohatrohatr'izany. Satonany fotsiny zany resako zany. Akoatra ny intérêt hafa zay eritreretin'ny zareo fa amiko le anaty tsotra. Nefa niresahana foana zay hoe mandra-pijanoko amin'ity football ity. Dia izay no mezahana. Sisy olona mihitsy afaka mijoro eto. Fa misy olona anankiray miteny hoe zany nanao an'izao ny coach RôRô nahatonga nahavaontsy tao anatin'ny équipe nationale. Afaka mijoro, afaka manatona. Fa zay le izy, fa zay ny olona. Dia tena enjana, dia raha hiteny anao ianao hoe lasa tsy tonga any amin'ny valiten'ny nanatoavana lalao an-dalana. Enjana be. Dia tafiditra ao daholo marina misy asa tao. Fa akoatran'izay fahasahiranan'izay mpilalao zay. Satria mpilalao tonga eo aminao, mpilalao ao anatina regroupement ianao misy mpilalao sahirana. Olana any amin'ny tokantranony any, olana any amin'ny ray aman-dreniny any. Zany zavatra any tsy maintsy miezaka ianao. Ny mpanazatra eto Madagasikara tsy afaka mijanona mpanazatra fotsiny. Fa ny mpanazatra eto namana, rahalahy, ray aman-dreny. Zany hoe mila miaino ianao, mila manam-paharetana ianao, mila manana risiposy fitiavana ary finiavana ianao be dia be ny olana rehetra izay tsy ampoizinao fa ao anatin'ny olana mpilalao baolina kitra eto Madagasikara ihany no ahitanao azy. Zay tena miovaova isan'andro. Dia rehefa nandely izy nanao ny éliminatoire tsika. Amin'izay tsarovy tsara. Tiako raha afaka taritan'ny coach RôRô kely ohatra hoe satria mety be dia be mantsy ny mpanaraka antsika tsy mahay foty. Za manokana zao tsy tena mahay foty loatra. Asikasika fotsiny hoe misy club maromaro. Fa ny tiako zany hoe raha simplifiena avy aiza ohatra hoe nafandehany zany. Misy club kely maromaro dia avy eo zay mihitsy ny fifantenana mpilalao dia tsotra. Ary io ny olana. Satria anisany mialatsiny kely ohatra ny somary contre kely hoe
be dia be no mitabataba mety Madagasikara hoe fa ngao Antananarivo rery no mahay baolina. Marina zany. Zany avy any amin'ny faritany. Sa avy any amin'ny sisiny mihitsy. Marina mihitsy zany fa saingy izao tsy afaka mifidy mpilalao ianao raha tsy ao anatin'ny manao ny champion de Madagasikara amin'ny elita. Zay mbola sahirana ary. Noho izany ny fifidianana mpilalao aloha dia efa mbola anankoavana be. Ary tsy afaka mifidy mpilalao raha tsy manomboka ny fananam-pirenena. Zany hoe misy championnat de Mata zany. Champion de Mata. Ao anatin'io no misafidy. Akoatra ny teritery avy any ambadika rehetra hoe ty atsovony anay, ty tsy maintsy atsony, ty tsy maintsy apetraka, ty tsy maintsy atsony. Dia mila manana mametraka ianao reto lay izy reto. Fa ao anatin'iny dia zay ilay teritery iny koa anao. Mifidy ianao anatin'io misy nombre enjehana. Tamin'izany 23. 23 joueurs nenjehana ao an'ilay équipe nationale lasana. Anao l'équipe nationale lasana. Dia io 23 joueurs io tsy maintsy fantatrao ny hoe firy par poste ny alainao. Manao ahoana ny fomba fitsonoany reto, ahoana ny fomba fitsonoany reto. Tsy maintsy manana ianao ny fomba andraisana lahatra ny tatatra. Hoe inona ny antony atsoinao an'ito. Fa maninona izy natsona fa tsy ki. Dia tsy maintsy manana an'izay ianao dia rehefa voafidy zay dia manao éliminatoire. Tsika anie tsy nanao sarina tany Algérie raha tsy qualifié tamin'ny éliminatoire aloha. Zany hoe nandresy any Seychelles-ntsika aller retour. Nandresy Seychelles voalohany tsika tao Maurice iray ny ohatra. Nandresy any Seychelles-ntsika rehefa retour. Tsy mbola manao sanina tsika fa afaka tamin'ny dingana Savaranandy fotsiny. Dia niona tamin'ny Botswana indray tsika. Nandresy azy ary eo mihitsy nanomboka tao Botswana dia efa be dia be ny olona hoe tsy ho tafavoaka fa nandresy Botswana tany an-taniny tsika. Ray ny ohatra. Dia nanao ady sala tamintsika rehefa teto Madagasikara. Zay mitiky zany fa tsy ekipa fatanitany ny Botswana tamin'izany fotoana zany. Dia rehefa nandresy amin'ny Botswana tsika dia zay no nahatonga antsika nanao sanina voalohany. Tamin'ny 2023 io. Tamin'ny 2023 io. 2022 zany ireo éliminatoire ireo. Dia rehefa avy eo tapitra le qualification miverina manao recrutement indray ianao. Ary io ny olana. Satria amin'le fotoana anaovana an'le phase finale ny sanina ny Algérie tsisy championnat eto Madagasikara. Ny antsika eto Madagasikara ny saison fohy noho ny trêve. Tsisy championnat eto Madagasikara. Ohatran'ny ny alavan'ilay saison eto amintsika. Raha ny saison eto amintsika ataontsika hoe eo amin'ny 4 mois eo no tena mandeha ny baolina 4 mois eo. Fa ny atsasatona ray manontolo trêve daholo. Akoatra an'izay ekipa anankiroa misolo tena antsika nanao Coupe d'Afrique mandray any amin'ny Afrika. Eo ny olana. Zany hoe ilay fanomanana alohan'ny anaovana an'ilay phase finale zany tsisy championnat eto amintsika. Ny angaviana fotsiny ny Pro League tamin'izany hoe atomboirina ny championnat. Dia nanomboka fotsiny zareo fa zany hoe teo amin'ny 3 match sa teo ny vita. Dia tsy maintsy najanona satria zao tokony farafahakeliny zay tokony zay le procédure ao anatin'ny fanazaran-tena sy ny fanomanana. Tokony manana eo amin'ny minimum zany tokony manana 4 semaines eo zany ianao manana ny rehetrarehetra. Fizika, technico-tactique, ny indrindra ny ara-tsaina. Zany rehetra zany tsy maintsy no manana nahafahana nahatongavana tamin'ireny fotoana ireny. Dia ao anatin'ilay fitadiavana an'izay le hoe 3 zay tena mafy, tena enjana. Na ny fomba satria misy joueur 3 aminao. Dia tsy maintsy manao reto ny 3 fa na ianao manatrika an'ilay mpilalao zay niaraka taminao taona ijan'ny ray volana hoe ianao tsy anisan'ilay 3 fa tena hitanao eny amin'ny mpilalao mihitsy ny alahelo ny fahakivinao saingy tsy maintsy misafidy ianao. Dia ohatranao ny fomba hisafidianana an'izay le hoe 3 mihoatra an'ilay 3, inona no critère jerevan'ny mpanazatra ary tena important indrindra? Akoatra ny technico-tactique. Zany hoe misy teknika zany. Misy tactique. Akoatra an'ireo dia indrindra ny resaka toe-tsaina. Satria maninona ny toe-tsaina mikonto goavana be ny resaka toe-tsaina. Satria olona hiara-monina mandritra ny ray volana. Zay ny tanjonao e. Ray volana le compétition no atao. Dia ianao mieritreritra fa hijanona ny ray volana. Tsisy olona andeha hanao compétition ka teny hoe aleo tsika ianao fa une semaine anao tsika dia mody satria resy premier tour fa zay tsinjon'izay ray volana zay. Ka raha olona hiara-monina ray volana dia mila discipline, mila manana toe-tsaina. Zay efa niarahana hatramin'izay. Dia ny critère tena isan'ny safidianana aloha dia ny resaka technico-tactique hoe faravaratsiny manana 2 isaky ny poste ianao zany. Dia ny gardien de but zay no maha 3 azy. Ny gardien de but tsy maintsy 3. Gardien de but tsy maintsy 3 satria zao raha ao anatina tournoi ianao ny 2 fotsiny gardien de but enao
na ny carton rouge tapika eo ny gardien de but anankiray raha izy zany de tsy manana raha-pilasana gardien de but anao na sanatria blessé tapika eo ny anankiray de tsy maintsy telo foana zany ny gardien de but maintsy telo de ny dikan'izay rehefa telo zay 20 sisa de ilay posta folo eny ambony kianja tokony roa isaky posta am'izay zany mba moramora kokoa ny mety mijery an'izany. Nisy fotoana mangataka ianao mety hoe mba hampiakary 20 ka raha manana ny fahafahamanao ny fédération mampiakatra izy de amin'iny anao mba mety afaka ohatrany teo zao zay 20 no mety le farany teo. Fa le mindset zany le fomba fisainana no tena hitanao hoe hienjana indrindra amina avina compétition ohatran'io tena izay tena ny toe-tsaina mila manana toe-tsaina positif ny mpilalao de mila izay zavatra zay no tena matetika zay ataony karazana entraînement mihitsy ny football tsy entraînement sur terrain rehetra fa misy resaka mental aloha de be de be nge ny mpilalao tsara na any amin'ny professionnel io ary tena tsara amin'ny rehetrarehetra fa saingy zao faible kokoa mentalement de tsy afaka mihoatra an'ilay zavatra rehetra am'izao amin'ny zavatra rehetra am'izao de iny nefa tena mikoty be de be de ny asa be de be. Ianao miresaka mental io tafiakatra ary zany nareo any Afrika efa manomboka manana le pression ohatra ahoana ny fomba hiainana an'izay pression zay de ahoana hitazomana an'ireo ekipa reo motivé foana? Iny tena mafy satria ny pression miova isan'ora mba tsy tenenako isa-minitra miova isan'ora amelohan'ny atomboan'ny lalao anao de misy lalao ara-piralaina ny dikan'le lalao ara-piralaina tsy hoe ara-piralaina arak'izay fa ny lalao fanomanana ny tena marina ny fotoana zao de lalao fanomanana de rehefa manomana ianao de manandrana ianao zany ao anatiny de rehefa manandrana ianao ny football indrindra eto Madagasikara ny football tsy mahazo resy ianao tsy mahazo resy ianao de rehefa resy ianao nandray ny pression sy ny kiana rehetra sy ny rehetrarehetra fa ny fomba hitana anazy de tamin'izany fotoana zany resana ny mpilalao hoe zao ny réseaux sociaux rehefa tsy mazaka de ajanony rehefa mazaka de jerevo de positive eo raiso de ampovoery anamboarana zavatra Be de be mpilalao tsy mazaka an'izay? Be de be tena manova be de be ny olana nge ao anatin'ny resaka réseaux sociaux ny antsika football sy sport le atao raha mijanona fotsiny ao anatin'ilay football le izy tsy manino fa hatramin'ny vady aman-janaka koa ane tafiditra ao anatiny ao hatramin'ny mahay anao ny vie privée anao mahita mitsikera ao anatiny fa sport le atao an'izy de mila mafy saina de mila zay le teneniko hoe miaina de jerena misy kosa nefa zay kiana mitarika any amin'ny fahombiazana tsy manino de reniny be de be ndraisina de reniny be de be ndraisina de izahay rehefa manao regroupement de matetika zay manana adiny ray farafahakeliny isan'andro tsy miresaka terrain mihitsy de resaka état d'esprit fotsiny ao anatin'ny fampifehezana tanteraka izy koa amiko tsy miakatra ny état d'esprit raha vao tsy misy fampifehezana raha vao tsisy discipline. Ohatrany ahoana le zay justement ahoana ny fomba resahanareo momba an'izay état d'esprit zay? Za zany zao joueur tonga eto efa tafiakatra any Afrika tsika sambany avao nakaty andafy tadokivy ina natao coach RôRô mba ombe formule anankiray raha ao anaty tsotra de zay mity lesy misy fotoana misy mpilalao ilaina ny miresaka miaraka misy mpilalao mila manatona azy manokana ianao ary mila maka ny fatokisana satria mpilalao mahatonga azy mety tsy matoko tena teraka kivy tanteraka izy be de be ankoatran'ilay kiana sy kritika ao anatin'ny réseaux sociaux mety manana olana tokantrano izy mety manana olana any amin'ny ray aman-dreny izy mety manana olana hafa zay tsy de raha vao tsy matoky anao izy de tsy isokatra aminao mihitsy dikan'izay mila approche de mila manatona de mila miteny aminy ny antony tsotra be izay ambety teniko resako amin'ny ankizy hoe matoa ianao voantso de tsy hoe no ianao fantatro na ny ray aman-dreninao fantatro na ny présidentanao fantatro na ny zatra nataon'ny présidentanao ana fa zao matoa no voantso sy tafiditra de mahay ianao de be raha ny licence eto Madagasikara nge raha tsy teny fony fatany raha kely ny arivo
Fa maninona ianao tafiditra tao anatin'ilay 23 misy dikany. Rehefa tafiditra anatin'ilay 23 anao dia zao voalohany indrindra aloha manana finoana. Matokisan'ny tenanao dia omeo lanja ny fisianao fa matoa ianao tonga eto dia vitanao. Dia rehefa vitanao dia atovy. Dia ny zavatra ataontsika tsy hoe zavatra sarotra be, tsy zavatra tsy azo atao fa zao rehefa matoky ianao, matoky ny tenanao dia manam-pinoana ianao dia afaka mamindra tendrombohitra. Tena zay tena fiteny foana dia tsotra. Na hanao baolina ianao na tsy hanao baolina intsony ianao fa n'inona raha mbola velona koa dia ny fiainana ato foana. Tsisy zavatra zay tena matetika averimberiko amin'ny mpilalao. Tsisy zavatra moramora zany. Tsisy zavatra azo mora foana zany. Tsisy zavatra amin'ny fiainana tsisy an'izany. Hoe mety kisendrasendra, mety misy olona kisendrasendra fa tsy azo ataonao référence iny. Fa ny fiainana ady ato foana. Dia mila mafy ato. Na hanao inona ianao na hanao inona. Dia ianao zay ny hazavaina amin'izareo. Inona no nahatonga anao teto? Football, baolina. Tianao ne io e. Be dia be nge ny olona te hanao dokotera. Dia be ny olona te hanao ingénieur. Fa noho ny antony maro be dia tsy tonga any amin'ny zavatra tiany. Fity zavatra ataonao ty, zavatra tena tianao. Forcena. Tiana ankoatra ny footballeur ny hoe zavatra tiako no nataoko dia io le ataoko. Noho izany rehefa zavatra tianao dia mangalatsy, dia mangala fitiavana be dia be. Mangala fahafinaretana ao anatin'ilay izy. Dia zay ilay izy matokisa-tena. Fa matoa anao tonga eto dia vitanao fa ataovy. Dia zay zavatra zay nefa tena azo andrasana amin'ny zalahy hoe ao anatin'ny fanarahana fifehezana rehetra ao anatin'izany rehetra zany. Rehefa namanana objectif ohatran'iny rehefa tsy discipline dia tsy tafitany an'izany izy. Ho anahy zany zay. Na miasa be ohatran'iny ianao, marina ny football tena travail asa. Ronaldo na travail. Fa Ronaldo tonga ohatran'io misy discipline rahany. Ho anazy manokana ao. Matoa izy amin'izao 20 taona zao mbola eo ambony be. Dikan'izany tsy nataon'ny olona rehetra zany fa ho an'ny olona izay manana an'izay mokon-doha zay sy finiavana zay manaraka ny discipline angatana amin'ny zavatra rehetra na ny fiainana hygiène de vie fotsiny ary nge. Torimaso, sakafo, ny joira, ny tanora tia misotrosotro. Zany rehetra zany mila mamey teny ianao dia rehefa mamey teny ianao misy zavatra tsy fahombiazana dia mila rehefa tsy mahomby dia mila mahazo malahelo. Mahazo mitomany. Fa zao tsy mahazo mitanondrika eo dia zay aferiko amin'ny mpilalao foana hoe mahazo mianjera lesy e. Fa ny ratsy indrindra dia le mijanona. Mianjera ianao dia mijanona eo. Rehefa mianjera dia mitsangana indray dia mandeha. Tsy ilay mianjera ny ratsy, fa ilay mianjera dia mijanona tsy mitraka tsy miala eo mihitsy. Raha vao zay no atao dia tsy afaka mihitsy. Mahafinaritra be miainao ilay izy satria ohatra ny amin'ny fanjarana mihitsy ilay zavatra tantarainao. Ny amin'ny fanjarana dia hoe manandrana ianao dia misy fotoana ianao kivy dia milefika aloha fa tsy mahazo atao mihitsy mijanona eo ambany eo. Dia inona indray ny zavatra iainanareo rehefa fahazoko anazy miakatra foana zany ilay pression. Ahoana ny fomba imotivenao an'ireo ekipa reo ao anatin'le jeu iny? Hitanao le misy mi-temps, misy koa passé any amin'le temps réglementaire tapitra zany le 90 minutes dia ohatra hoe mandeha tir au but. Ahoana ny fomba motiveny coach RôRô an'ireo ekipa reo? Ao anatin'iny dia samy manana ny pression. Na za manokana ary ny pression amin'ny fotoana io tsy dia tena pression ivelany intsony. Matetika pression ianao manokatra. Fa zay ny coach. Zay ilay teneniko teo. Dia misy fotoana zay ilay resanao zay ao anatina pause. Entre ny 2 minutes ny 45 sy ny 45 faharoa. Dia rehefa avy eo tafitra ny 90 dia isy prolongation dia avy eo isy tir au but. Iny mila mahita ianao teny tsy lava be fa fohy nefa tena marina sy mitombona amin'ny mpilalao. Ahafahan'ny mpilalao miaino tsara. Mila mahay miresaka tsara zany aloha. Anisany. Dia mila miaino koa, mila mahay miaino koa, mila mahay miresaka dia mila mahay miaino, le mahay miaino tsotra be. Io mpilalao manomboka matahotra izy. Satria hiditra prolongation. Dia ny azy dia efa mitsaina raha vao tir au but zaho mety ho anisan'ny andaka.
De io izy raha vao tsy voakadra ao anatin'iny fotoana iny izy de mety vao manomboka 5 minutes de vita eny izy soloy. Nefa izy olona azonao antoka zao fa olona mavatana io fa ny sainy zany io le manomboka memidiny io. Satria le sainy io manomboka mieritreritra am'zay hoe ny vavan'ny olona an-TFB, ny vavan'ny olona ny Madagasikara sanatria tsy mahafaty de manomboka matahotra izy anjaranao. Causerie moa zay techniquement ny fiteny azy ao anatin'ny mandritra ny lalao, alohan'ny lalao, aorianan'ny lalao. De zava-dehibe mihitsy ny causerie fahamatsana pendant après iny zavatra iny mila manana an'izay zavatra zay no de zay zavatra zay nefa rehefa tena lalao ny atao akoatran'ny resaka technico-tactique. De tena ny toe-tsaina. Verina kely aminao raha teo, zavatra kely ianao le teo tamin'ny 2025. Nanao match nul tamin'ny Mauritanie zay ny lalao voalohany 1 point. Resy ny Tanzanie zay ny lalao faharoa 1 point zany zay 2 match sisa. Raha zay le zavatra zay ny resahana de fa zay mihitsy nataon'ny olona rehetra be dia be. Fitao lesan'ny match de zay fa efa vita ny vakansy. Misy fiantraikany any amin'ny mpilalao reny. De tonga de misy milaza mihitsy ela milalao sorte be geste fotsiny akoatra ny teny ratsy ny io. Tsy maintsy mandrisy an'io lalao roa manaraka io. Ny Centrafrika sy Burkina Faso enjana be. Io nefa ao anaty afaka 3 andro ny lalao voalohany io. Ao anaty afaka 2 andro indray ny lalao faharoa. Zany hoe ao anatin'ny 5 andro ianao zany tsy maintsy mahazo 6 points. Io mpilalao rehefa mifanena aminao eny amin'ny couloir na any amin'ny chambre na any amin'ny terrain tena hitanao eny amin'ny endriny mitahotra. Matahotra izy hoe ahoana anjaranao no mampiakatra an'izay hoe orizalahy 11 contre 11 io. De zay le teneniko olombelona samy olombelona de samy mandaka baolina samy manao an'izy de nareo matoa tongato de vitanareo naverina ny lalao rehetra hoe inona nahatonga antsika resy, inona nahatonga antsika tsy nahafaty baolina, maninona tsika ny tonga eo fa tsy maty. Zavatra ohatry zany. Izy zany zay zavatra zay de tena tsorina nahatonga ny variasana nanao final sako eto ampanentetena ny lazako aminao eto tena resaka toe-tsaina tena tato tena resaka toe-tsaina. Izahay eny contre Centrafrika 85e minute zay mbola mody resy zay dikan'izay mody zay misy fiantraikany be dia be na ho an'ny mpilalao na ho an'ny fédération hoe mody ny larana fahatelo zay roa taona lasa mody premier tour tena angamba zany ny tena hoe vokatra ratsy indrindra mihitsy. De am'izay le hoe sendra le tamin'ny 2023 fanjatra napetraka tamin'ny joueur de hoe orizalahy 10 minutes sisa de tsy miampy ny temps additionnel. Mbola vitanareo zay mihitsy lisy mbola tena natao mihitsy manana finoana de atao vonjahatra nataontsika mahafaty baolina. Raha tsy diso 86e minute zay nafaty baolina ray de tany amin'ny temps additionnel zay nafaty le deuxième but. Zay tena sako miteny eto tsy resaka teknika sy taktika tsony nahatonga an'izay fa tena rehefa miverina maketo aminao satria miteny mihitsy ny staffko eto hoe 5-6 0-0 zany mandehana daholo fa le natsona zalahy de rehefa miverina avy eo tena hitanao mihitsy hoe mbola possible afaka tamin'ny Centrafrika tsika tsy mbola qualifié tsika satria zany 3+1 4 points ny olona mitovy ny olona oloantsika 5 points zay zany ny faharoa efa misy 6 points ao misy 6 points. Tanzanie zany efa afaka satria izy moa mpampiatrano de izy efa Tanzanie efa 9 points afaka Tanzanie. Miady ao Mauritanie 7 points, Burkina Faso 5 points, Madagasikara zany 4. Zany hoe tsika zany raha zay zavatra zay faefatra tsika mila mandresy amin'ny Burkina Faso ndray de eo amin'ny mandresy Burkina Faso miampy ny déplacement sy ny rehetrarehetra fa ny entraînement nay malohan'ny Burkina Faso tena entraînement mental fotsiny. Resaka technico-tactique tsony satria ninona apetraka marina nanao zay nanao entraînement zay fa tena resaka saina fotsiny hoe zao ry zalahy 100 minutes zay mihitsy ny resana
satria 90 minutes ny baolina dia miampy ny temps additionnel ny première période sy ny deuxième période 10 minutes 100 minutes ao anatina fijaliana fiafiana fa vitatsika io ry zalahy vitanareo rehefa tena anao nareo dia vitanareo ataovy dia zao mialohan'izany rehetra zany mangala tsirony ao anatin'ny izy aza atao hoe vitanareo anatina teritery dia aza esoriny hoe raha zao so de raha esory le raha be dehibe fa zao anao tsika dia atao fitaina fa vitanareo dia in'izay nandesy rosiray zay sako eto no milaza fa raha ny ekipa mafy mila nanaovanay dia Burkina Faso. Tena tena mampiavaka ny zareo mihoatra ny Madagasikara. Voalohany aloha dia ao anatina toe-tsaina koa ary zay ndresaka zay rehefa avy eo ny Burkina Faso ny Burkina be io zao le kapiteny io no mitondra azy fa tena misy tosin'iny le kapiteny Traoré iny any amin'le mpilalao zany hoe le tena le fitiavana an'le hoe fitiavana tanindrazana sy le zalahy raha vao misy zavatra miseho dia manao an'izay jery atrika izay izy na mahafaty baolina na manao iny na tena hoe misy fitiava-tanindrazana be mihitsy ao anatin'le joueur izy tena niady mihitsy dia izy nefa mahalala koa fa zay resy aminay roa raha mandresy anay izy dia qualifié dia raha resinay izy dia mody zany hoe mody zany dikan'izany zany zay resy eo no mody nandresy tsika fa dia tena nandresy tao anatin'ny amafisana saina tena saina tena ao anatina amafisana io mpilalao hitanao mihitsy eny ambony terrain mivoaka ao anaty visitera fa tena le ahoana moa ny fiteny an'izany io tarehiny io tena hitanao mihitsy vonona ohatrany hoe mialatsiny amin'le fiteny ohatrany hoe te anaikitra zany hitanao eny aminazy dia zay zavatra izay tazana hatramin'ny mpilalao tsy milalao eto amin'ny bandetosy zany hoe zay le izy zay toe-tsaina vonona ny ady mino dia matoky fa azo atao le izy azo atao iny Kenya zany Kenya zany nge mpampiatrano nge izy tsisy zavatra reo anatin'ny stady anankiray amin'ny Kenya eny antsotra quart de finale aloha izy tonga quart de finale tsika koa tonga quart de finale samy resindray mandeha zay dia zay no nataon'ny zalahy hoe zao ry zalahy tsika sendrasendra no natongavanareo quart de finale fa zao no tady teo lay lalao anankiroa teo maninona vitanareo tamin'ireny aona tsy vitanareo amin'ity ninona mety iseho ambony terrain dia manana finoana foana dia zay foana andresanay tany mialatsiny ohatran'izay tokoa moa zavatra tena andresana tamin'ny mpilalao zao tsisy mody aty zany raha tsy amin'ny 31 août nagaga tsy samy teny an'izany ianareo no nasaiko miteny satria efa lasalasa tao reny fa tena zay mihitsy tsisy mody aty tsika raha tsy 31 août dikan'izany tsy androanitsika le mody dia tsy fantatra fa ino moa le izy tanteraka tokoa tanteraka dia nandresy tir au but zay tir au but mandaka tir au but ao noloana mpijery be dia be zay tsisy makanao misy olona misy gasy zay sorako be dia be ny gasy ny diaspora any Kenya fa tsisy dika nisan'ny zareo raha mitaha amin'le stady be dia be stady tonga dia feno tsy re akory hoe misy teny gasy miresy tsy ry mare akory fa dia zao nanosika sy nanampy ny joueur raha tsy tia teny anao minao fa tadidina roa rehetra ny ny 5e tir tsika tamin'ny penalty toky matona sananao an'iny dia olona mafisaina be ato iny tsika niaraka neta tamin'ny kanina teo hoe diazy nanao mpanenika faneny toka eny tsy mpanenika fa zavatra nazary ny vananka tsy manao ny foana izy any amin'ny entraînement ina moa le mpanenika ny mpanenika lay nataony Ibrahim Diaz tamin'ny finale ny sanina finale ny kanina le fomba fandakany an'le fomba fandakany an'le baolina faneny toko tsy mpanenika fa itoko tsy nakabahana ny olona rehetra nazary tsy nieritreritra hoe tonga dia ataony zay ataony foana izy any amin'ny entraînement fa za tsy nanana ray seconde akory nieritreritra ho visahana ny anao an'iny amina quart de finale any Kenya manoloana ny olona be dia be fa matoy izy sananao an'izay dia misy efa zay le izy efa tany anatin'ny sainy tany le izy dia mafy tsara izy hoe ataoko an'izao ny nalaza be tsy nakapana izy fa tonga na ny gardien de but tsy niomana akory efa ny anaty filemy baolina vao tafahetsika ny vao nitsoka ny sifflet dia voataka le baolina amiko zany ary ny tena raha dia zao ny deuxième tireur atsika tsy nafaty resy tsika eo zany tsika mandaka voalohany dia niazy ny 4e sy ny 5e tsy nafaty
Ankoatran'izany rehetra zany dia marina fa misy ihany koa zay eto dia mahasamy teny. Ankoatran'ny vavaka sy ny fiton'Andriamanitra. Zany koa aloha ray e. Zay tena mivavaka, tena za manokana za mivavaka. Nininy fa ny marina mivavaka dia arahana asa, dia arahana zay. Zay le izy. Mila mafy foana. Inona ny fahatsiarovana tsara indrindra ao an-tsainao momba ny baolina eto Madagasikara na ny zavatra niainanao manokana? Fahatsiarovana tsara. Fahatsiarovana tsara angamba ny titre voalohany. Ny FCPF tamin'ny 1988. Zay angamba ny tsara indrindra satria ny fitadiavako azy tamin'izany mbola tsy direct be amin'ny télé ohatr'izao. Fa manana an'izay film, manana an'izay ronan-teo zay aho amin'ny kasety. Ny RNM no mitantara baolina tamin'izany fotoana izany. Tamin'izany Daniel Ramarmisa sy Nena Ribearivony no mitantara baolina tamin'izany. Contre Port zay. Dia mba nahafaty baolina 2 tamin'izany fotoana izany. Dia zay ny titre national voalohany. Zay ny tena tsara indrindra. Amin'ny mampanazatra, izy io tsy tena hita hoe tsara be foana. Satria rehefa manazatra ianao dia te hihoatra foana. Fa amiko ny zavatra tsara dia rehefa le mahafaly ny olona. Rehefa mahafaly ny olona raha tsy teny fotsiny aho hoe ny fiainana tamin'ny 2023. Tamin'iny tena nahitanao hoe ve ny reto gasy reto rehefa nanome fahafinaretan'olona ianao dia ny olona rehetra mifaly daholo. Tena hitanao hoe faly. Dia zay angamba ny zavatra azoko lazaina. Ny gasy hoe mahay baolina? Mahasamy teny ianao tena mahay. Mahay baolina ny gasy fa saingy izao mitovy amin'io harena kibony tantsika io. Tsika ne manana vato be dia be fa tsy tahier. Mahay baolina ny gasy fa zao mila tahena. Tsika ny football amin'izao fotoana izao ilaina ny fahaizana. Fa be dia be ny zavatra tokony ampiana anaty fahaizana raha tsy teny hoe raha izao dia izay resaka manontany zay. Mahay baolina tsika fa mora kivy dia mora tsy mifantoka. Dia raha vao ianao tsy mifantoka dia misy zavatra be dia be. Noho izany mila zay fomba zay hoe mitahena izay manana vato be dia be tsika. Fa tsy dia tsara io raha tsy rehefa tahen'olona io dia mivoaka tsara. Ohatran'ny zone France-tsika. Eto amintsika anie amboarina ireny lamba be dia be marque rehetra ireny. Dia maninona ireny rehefa tonga any lafo be. Maninona tsy vitantsika eto nefa izay le izy. Dia mitovy amin'izay ihany koa ny sport amin'ny ankapobeny eto amintsika. Dia ny baolina kitra mahita mandeha any ambanivohitra mahita ankizy ao amin'ny école de foot tena misy ankizy tena mahay baolina mihitsy. Fa zay tsika tsy ampy ny centre de formation sy ny akademia eto Madagasikara. Ohatra nefa nisy akademia maromaro nifotona teto hoe? Nisy teto zay akademia resaka hoe Teny io. Dia nisy ny akademia nentsika tao Antsirabe. Fa zay noho ny resaka hoentim-manana sy ny resaka sponsoriny ihany naravany ireny. Nanao ny ajesa azy teny esorana be dia be. Nampivoaka ny Bolé, Darfra, baolina sy ny sisa fa tsy ampy. Tsy ampy. Fa mbola misy foana zany? Misy. Zay mantsy ny olana. Za zao manana école de foot. Be dia be ny école de foot. Fa saingy ny école de foot ny karazana tsy tena hoe tsy mitovy amin'ny centre de formation sy akademia ireny. Fa karazana activité ihany satria maninona larobia sy sabotsy angeny no mampanao entraînement. Tsisy dikany izany. Larobia hariva satria izay tsy mianatra mpianatra. Dia sabotsy maraina satria izay tsy mianatra mpianatra. Fa ny akademia sy ny centre de formation dia sport étude. Dia baolina dia mianatra dia baolina dia mianatra. Zay fotsiny ny asan'ny ankizy. Nisy taona marina ianao niandeha nianatra niofana tany à France. Dia niova ve ny fomba filalaovanao fitondranao ny ekipanao tao aoriana izay formation izay? Tena niova. Inona ny zavatra nitranga? PDP fa roa no zavatra resako anao no amaliko anao. Roa tena goavana be. Zay fantatro fa tena zavatra goavana be azoko. Voalohany aloha ny fanomanana sy ny fanazaran-tena. Raha tsy teny any amin'ny haut niveau rehefa any amin'ny Barea 2 andro mialoha ny lalao vao azonao ny zoeranao. 2 andro. Dia nefa izy amin'ny 2 andro mbola avy nanao match izy ilay andro ray talohany io. Ianao tsy maintsy manomana an'ilay match ataonao afaka 2 andro. Na ny fomba fitantanana, ny fomba fanomanana, indrindra ny fomba fatao rehefa hanao fanazaran-tena amina mpilalao matianina ohatrohatr'izany. Dia ny tena zava-dehibe ao anatiny izay ny olana goavana be aty amin'ny amateur.
ny fakanaina na ny fialan-tsasatra na ny resaka récupération. De zay resako amin'ny mpilalao foana rehefa to Madagasikara hoe ny entraînement tsy rehefa le hoe manao reraka be anao na niasakasaka be anao na nanao musculation be anao fa ny récupération koa entraînement. De iny récupération tena zava-dehibe mihitsy any amin'io niveau récupération. De zany zao anisany anankiray hoe amin'ny fotoana manao ahoana no anaovanao tsy ilay fanazara-tena foana zany fa iny récupération tena goavana be mihitsy ho an'ny mpilalao anankiray. De nefa goavana be satria zao avy nanao match izy de mbola nanao voyage izy de efa hanao match indray izy après 2 jours de mila de zay récupération zay de raha tsy teny fotsiny misy ny atao hoe cryothérapie izy io zany resaka bain de glace zay mbola tsy tena be mpanao firy eto Madagasikara. Bain de glace miditra ao anatina de ny terrain-ny olona ny andafy efa manana an'izany daholo efa misy baignoire fanaovana bain de glace fotsiny. Tsika tena mbola mila mametraka an'izany. Zany tsika mbola mila mametraka an'izany mbola tsisy stage manana an'izany tsika fa ny anay de ao anatina feu barika be ireny. Firenena kely teneninao teo iny hoe 2 jours zay vao azonao les joueurs de mandritra ny taona zany isak'izay misy rassemblement moa fiteny anazy regroupement fa misy fenêtre izy io zay le izy amin'ny au niveau amin'io le barre A amin'io le quoi misy ireo professionnel amin'ny lalao ny andafy daholo mety molotogna any anao zay ny CAN sy ny coupe du monde dikany zany zay ihany mety 3 andro alohan'ny lalao vao azonao ny mpilalao satria izy mbola lalao match tamin'andro ary lalàna ny FIFA mihitsy ay de aorinan'io 3 andro aorinan'io indray de efa milalao ny 2e match ianao de lasa indray izy mody ary tsy maintsy ianao mitatana tsara ny mpilalao io satria menimenina ilay club ny raha maratra avy ety aminao aty izy dikan'izay tsy voahaja ny récupération ny taty aminao de menimenina de mitarika an'ilay club mety tsy hanome an'ilay joueur intsony aminaraka satria izy manana antony mazava be hoe ny joueur anay isaky miverina avy any de maratra foana. Zay récupération zay zany tena zava-dehibe. De ny faharoa manaraka ny resaka séance vidéo zay tena tombony be azoko sy hitako tamin'ireny fifaninanana ireny. Hoe miresaka distance miaraka amin'ilay ekipa? Tena séance manokana mihitsy entraînement manokana mihitsy séance vidéo. Io séance vidéo ho an'ny ekipa matianina na club ekipa nationale dia olona voatokana ohatran'ny zalahy technicien reto olona voatokana tena zay fotsiny ny asany vidéaste mo de io manao analyse anjara kotsy no miteny hoe mila ohatr'izao fa noho ny antony maro eto amintsika era-mandraly Madagasikara tsy manana moyen tsika anakarama manokana vidéaste manokana mihitsy satria lafolafo. Zany hoe avy nanao match nareo de tena manao contre analyse an'izay zavatra rehetra mitranga teo amin'le ohatran'ny les commentateurs amin'ny Canal Plus reny ohatr'ireny tena reny mihitsy izy fa reny ny azy reny resaka commercial sy ny zany fa ho anao manokana de tsotra inona le tianao atongavana sy tadiavinao anatiny ao raha tsy teniteny fotsiny azy hoe inona ny structure an'ilay adversaire anao structure avec ballon sy sans ballon de akoatran'ny individuel tany hoe ianao ny adversaire-ako tena mafy be inona ny tena inona ny etoanao inona ny faiblesse-nao ohatra de mitaky fotoana izy io de jerevana isaky ny joueur tsirairay jerevana isaky ny joueur tsirairay ary tena mitaky fotoana fa za zao misy fotoana rehefa manao découpage tsy inona le atao ohatran'ireny manao vaovao de avy mijery match nareo de manao découpage kelin'le match io fotsiny de iny découpage iny mitaky fotoana be ao anatin'izy misy fotoana aorenan'ny match anankiray tsy matory mihitsy de manao découpage fotsiny aloha satria manao analyse ianao tsy afaka manao découpage raha tsy efa manao analyse de rehefa vita ny analyse-nao fantatro hoe tamin'izao minitra zao de atreto ka atreto raha pitso maraina zany le izy vao vita de zay le ilana an'le hoe olona manokana mihitsy manao an'io ary olona technicien no anatina football. Mahasamihafa ny tranona sy ny canne moa le hoe tranona de mpilalao eto an-tanàna de ny canne miantso expat matianina na tsika maka ny zareo na olona avy eto an-tanàna koa miakatra afaka manao ny ohatrinona à peu près ny vola ilaina ny budget ilaina rehefa manao tranona de ny budget ilaina rehefa manao canne mitovitovy ny zavatra olanino mitovitovy satria zao ny canne fotsiny mahatonga azy tena lafo be de zao ny ankamaroany saika expat daholo na friend zareo reny ny etoan'ny fanjakana daholo zay etoan'ny fédération aloha fédération fa ny fanjakana manampy arak'izay azony atao
zay tsy moramora mihitsy. Akoatran'ny prime zay mantsy no mahatonga resabe anala. Misy prime io, misy ny atao satria reny mpilalao reny miala avy any amin'ny clubany. De tsy nanao match izy zany. Satria akoatran'ny mafy ny autre phase tena ndray misy championnat mandeha io. Championnat mandeha de misy rehefa manao match izy tena ndray rehefa mahafaty baolina misy prime, misy ny rehetrarehetra. De misy ny atao hoe prime de présence. Zay vao tonga any amin'ny hoe prime de victoire na match nul rehefa resy de tsy mahazo. Fa vola be. Tsy de tena mahafantatra loatra satria tsy de miditra any anatin'izay tsy de anjarako loatra. Fa ny fahafantarako azy fotsiny tena tsy moramora. Satria zao raha tsy teny fotsiny ary indrindra tsika amin'ny olona tsy homologue masina. Mbola manofa terrain tsika. Vola be. Manova terrain sy moa any andafy? Manofa terrain any Maroc tsika. Any Maroc. Na any Afrika Atsimo. Vola be. Satria mbola tsy homologue masina. De vola be zany. Tena vola be. Ny azoko antoka fotsiny de vola be ary tsy moramora. De tsy moramora ny mitantana ekipa nasionale. Rehefa amin'ny fotoana inona indray ianao no natsapa satria ianao fantantara teo hoe nijanona tsy nandoha intsony. Rehefa amin'ny fotoana inona ny coach anankiray no mahatsapa hoe ampy zay? Matetika ny fandresena tsy mety ho ampy mihitsy. Amiko aloha ho manokana tsy hisy mihitsy ohatranazy zao teo mety hoe nanao finale de tsy afaka miteny aminao hoe ampy aza ampy ny aza mbola te hanao finale indray mbola te hahazo indray zany hoe rehefa mandresy ianao de tsy ampy mihitsy io. Tsy ampy. Te hihoatra foana ianao. Raha nahazo champion ianao de mbola te ho champion indray ianao. Tsy ampy. Fa matetika any amin'ny rehefa tonga ny faharesena. Rehefa tonga ny tsy fahombiazana de any anatin'izay tsy fahombiazana no tena zay mihitsy ilay izy. Zay nahatonga niala tamin'ny Barea. Fa tena ketraka de kivy de ary amin'iny fotoana iny tena le hoe ianao rery. Marina manana staff ianao ny rehetrarehetra. Fa ianao rery satria ianao no tompon'andraikitra voalohany. Tsy afaka manilinilika amak'aina ianao. De zao miatrika mpilalao ianao, miatrika an'ireo staffinao ireo ianao. Hoe za hijanona. Raha le farany teo de zay mihitsy satria manino tsy afaka tena hoe hijanona tsika. Raha ny tena izy mantsy tena izay satria staffiko reo. Zany nanorina andreo de staffiko. Fa ry zareo mbola hisy match andray afaka roa andro. Dikan'izay za rery zany le mijanona. De tsy maintsy miatrika ianao de tsy maintsy miteny ianao hoe mijanona de raisiko ny andraikitra ray manontolo ny antony tsy natafakatra sy narezentsika andraikitra koa anahy. De inona ny zavatra ataon'ny fédération rehefa mijanona ohatran'ireny zany le coach? Ny voalohany aloha ny teo amin'ny fédération satria tany ny filohan'ny fédération sy ny membre ny comité exécutif para-pahan-kevitra nisy 5 teo zareo fa ny anaty tsotra ny fanatona tamin-jareo. De nilaza taminy hoe nisy tanjona napetraka de tsy tratra. De rehefa tsy tratra de mahay manaja tena mahay manaiky. Hoe tsy natratra an'ilay tanjona de aleo hijanona. Nanaiky ry zareo. Ny mpilalao rehetra zay niangavy tonga tao amin'ny chambre-ko mihitsy ry zareo hoe maninona aza mifanara fa sao de tokony mbola hiara satria mbola anao amin'ny Comore tamin'iny. Fa ho anahy manokana ny décision sy ny fanapahan-kevitra efa tena zay le izy. Tapitra hatreo zay ny fahafantarako azy hoe zay ny azoko natao. De tapitra hatreo miala aloha no mety indrindra. Miala ao anatin'ny tena fakiviana, tena kivy ianao amin'ny maha-olombelona, kivy reraka ary tena malahelo ao anatin'ilay izy hoe tena zay ve ny hafarany ty zavatra ty hoe miala ianao fa saingy zao miala ao anatina ambo. Misy ampo mitsiry zay ary le ampo ratsy be satria le ampo eo iny mitady ianao hoe tokony nisy zavatra tianao atao 𝙗𝙧𝙍 indray amalinany iny hoe inona le antony nataony iny de lasa miala ao anatina ampo misy herin-tsaina hafahafa zay ty anatin'ny sainao ty hoe ohatran'ny hoe te hitroatra ianao. De te hitavatava ianao hoe zao nge ny antony zao daholo izy tsy hoe manilika andraikitra. Fa be de be. Rehefa avy resaka tamin'ny mpilalao sy ny rehetrarehetra hoe miala fa tsy natory niala iny za odrapitso maraina fa niverina nijery an'ilay match rehetra teo de nijery an'ilay match rehetra zay naharesy anay zay nahatonga an'le natafakatra tena vitako daholo de laniko tsy anjery daholo hoe zao le baolina maty tato de zao le baolina maty tato zao le baolina tsy maty tato
De zao le baolina nafidiritsika tato fananiny hitako daholo. De Inona ny lesona fiainana azo raisina am'izay hoe navilanao zay le hoe nialy ianao zany tamin'iny? ho anahy Na hoe afaka ho anahy manokana ny lesona de tsotra. Nisy tsy fahombiazana tao. De nisy matoa tsy mahomby de nisy asa tsy nandeha, nisy asa mety hoe tsy nety. Zay tsy raisiko anahy, nisy asa mety natoko avy ety amiko tsy nety. De rehefa raisiko anahy de rehefa manaiky an'izay hoe misy asa tsy nety. Rehefa mahatsapa ianao nisy asa tsy nety nataonao, afaka mandroso kokoa anao satria manino misy zavatra azo ahitsy zany. Zany hoe miaiky ianao fa misy zavatra tsy nety nataonao fa raha nanao raha amboarinao sy ahitsinao de mety afaka mandeha kokoa. Afaka mandeha kokoa manao tsara kokoa noho izay zany ianao ao anatin'ilay izy. Marina fa tsy zany no milalao eny ambony kianja. Fa misy fomba mety misy coaching-ako, mety misy fitantanako an'ireo mpilalao na ny gropy zay tsy nety tao anatin'izy. De reny no raisinao, reny no tena raisina be dia be. De rehefa raisinao iny de zay no herin'ny hoentiko tany amin'ny sanina rehefa avy eo. Rehefa nanao sanina zay mbola nanao éliminatoire indray zay. Zay nanao tamin'ny soatiny. Zany hoe tsika nety tonga de qualifié sanina. Mbola nanao éliminatoire indray tsika. Zany hoe tsy maintsy mandresy an'io. Izay le zavatra le faharesena tany amin'ny A no noentina nampiakatra ny saina sy lasa nisy motivation hafa indray tato anatiko hoe za inona ngany tsy nety fa ty andao atao tsara. De le zavatra rehetra tsy nety tato andao amboarina ato. De le zany satria ny staffko tany amin'ny A ihany no staffko ato amin'ny sanina. Satria niary io zany ny staffko miaraka amiko foana na médical na technique miaraka amiko foana. Miaraka foana. De ny lesona amiko ny tena marina azoko resahana anao de zao ny fiainana fianarana foana. Mila mianatra foana. De mila ny fiainana koa mila mahay miaiky hoe misy matoa misy tsy fitezana de misy fahadisoana avy any aminao. Akoatra ny fahadisoana eny ambony kianja sy ny rehetrarehetra. Raha reny no andeha ho tantaraina de tsisy marina mihitsy. Vao rehefa manaiky ianao nisy zavatra tsy nety natao avy any aminao de za mahita hoe mitondra kokoa any amin'ny fiakarana miroso kokoa zany, miroso kokoa. Fa raha zay rehetra zay tsy nety no ahilikilika za manana hoe inona ny antony naharesy. Mety afaka manonona mpilalao, mety afaka manonona staff, mety afaka manonona ny dirigeant, mety afaka manonona ny fédération fa ny tena tsy fitaizany voalohany indrindra de zany. Tena tsara be zay recul teneninao zany satria raha ho anahy manokana zao anatin'ny tontolon'ny fandrarana de za de tena anisan'le mino hoe responsabilité ako daholo ny zavatra rehetra. Matoa misy tsy mety de zany nanaonao foana. Ary force be zay mahay mi-reconnaître zay hoe tsy mety io e. Fa ny anay moa manana za moa membre ana association ary président an'le association amin'ity taon'ity de ny motto anay indray de hoe adopte, adapte, améliore. Zany hoe s'adapter ianao de mahay manaiky ianao hoe bon misy zavatra tsy mety ao fa ny tena tanjana zany de manatsara hatrany foana ihany. Oui. De hitako hoe mitovy an'izay état d'esprit zay mihitsy ny mpanao baolina. Zay tena zay satria ao amin'ny football any raha hifaniliky be dia be ny responsabilité. Za coach penalty tsy vonon'ny joueur, devant but tsy vonon'ny joueur, baolina matimaty fotsiny ataonao. Ka raha izay foana no tenenina hoe ny fahadisoana ny ianona sy ianona tsy mety mivoatra mihitsy. Tsy mety hivoatra mihitsy. Mila mahay manapa-kevitra ianao. Mila mahay manapa-kevitra ianao de manaiky hoe zay ho anahy zany zay ary zay efa principe-ko hatramin'izay satria lesy tsy vao tamin'ny teo anie zany niala. Fa 2019 foa. Zay le niteneniko telo hoe tournoi 𝙗𝙬 2019. Tsy sanatria ilay izy akory hoe atao principe. Za tsy mieritreritra an'izany mihitsy hoe za raha vao tsy mieritreritra an'izany hoe raha vao tsy mahomby eto de hiala. Fa arakarak'ilay zavatra nandesy ny zavatra n'izy 2019 rehefa tsy nahomby satria tsika efa 20 taona lasa tsy nahazo 𝙗𝙬, tsy nahazo an'izany hoe médaille tany amin'ny 𝙗𝙬 zany intsony. Tany 1993 tsika nahazo médaille d'or farany. De zay mihitsy tadidiko tsara fa tsy hotsony moa izy fa efa lasa. De teninako tamin'izany fotoana zany hoe za coach mba ny tiako indrindra aminao maître moa ny fampiantsoana tamin'izany hoe za maître mba tsara raha mba mahazo médaille tsika miverina avy any. Resitsika
éliminé premier tour. Tsisy resaka tokony tsy afaka anazy. Marina fa tirage au sort naresy anay satria mitovy taona ny point de zay ilay izy dikan'izay tirage au sort zay manahirana de tirage au sort fa rehefa tsy tratra de zay ny resako tamin'ny de aloha zany efa taona teo zany ny olona teny amina club teny de saorn'Andriamanitra mbola tavaverina indray amin'ny 2022 de manisy an'iny vokatry ny tezay izy. Ohatranao fahitana i coach RôRô an'ny avenir ny football eto Madagasikara? Apatsorana be. Tena apatsorana. Tsy mivisy an'izaniza. Fa tena tsako no miteny hoe manjavozavo. Manjavozavo. Be dia be ny antony. Tsy hoe nanao finaly lasany tsika, indrindra za. De nanao finaly lasany tsika de hiteny hoe mandeha io baolina io. Mety io. Diso be zany. Be dia be zany hoe mila ezaka goavana be ho atsika. Tsy misy an'izaniza teneniko hoe ianona no mahatonga no fa mila miezaka be dia be isika raha tia hitovy amin'ny firenena hafa. Raha tsy teny fotsiny io Tanzanie efa professionnel ny azy ny championnat. Zay firenena tena tany aorianantsika lavitra resaka baolina kitra no resahana. Maninona ny olona afaka mivoatra be? Maninona tsika? De nanontany ianao le teo aloha teo hoe tsika ve mahay baolina ny mizaza gasy? Tsika ne mahay baolina. Isika mitovitovy amin'ny Brésil ihany. Manao baolina eny anatin'ny arabe. Misy ankizy tena mahay baolina eto amintsika fa saingy izao. Tsy manana tsika na akademia iray, tsy manana tsika na centre de formation. Misy olona mikarakara zao misy hoe mialatsiny raha manonona anazy fa tsy fantatra akory ary zareo. Misy an'izay chef-talent zay eo bypass eo. Ohatran'ny hitako tamin'ny era ty ohatran'ny mamoromorona manao akademia. Raha be dia be no manao ohatra azy. Tena akademia satria ireo ankizy ireo ohatran'ny manana dortoir izy de ohatran'ny matory tena akademia mijanonao de mianatra zany ireo. Raha manana be dia be ohatra zany tsika. Zany hoe raha te handeha tsika de tsotra. Ny football de jeunes no tena omena lanjany be dia be ny ankizy. Am'izay tsika manana relève. Raha vao tsy manana football de jeunes tsika, zao tsika manombonomboka hitako misy TDS zay ao. Ohatran'ny Teny izy io. Na ny fanaovana TDS ary tena tsy de haiko loatra fa ohatran'ny ankizy 𝘗𝙖𝙘𝙗𝙗 izy io. De efa fongona eraky ny faritany zay tsy fantatro mihitsy ny antony tao anatin'izy moa zany fa de efa mba misy an'izay. De ohatran'ny apetraka eny 𝑘𝑦𝑜 ry zalahy. Raha manana an'izany be dia be tsika na tsy teny fotsiny mety hoe manana akademia iray isaky ny province. Province fotsiny zany hoe enina. Mety mba misy zavatra azontsika atao. Zay no mahatonga anahy miteny hoe manjavozavo. Raha zao tsika miteny zao zany mbola tena sahirantsika satria na io ny championnat PFL tsika, championnat première division misy be dia be ny olana. Zay derako ny mpikarakara ny PFL miezaka mampandeha an'ilay zay tena tsy moramora. Tsy moramora manao an'ilay satria misy ekipa avy any Bealala na avy any Antsohi zay no zao fahasarotan-lalina zao zay sahirana. Misy ekipa avy any Tamatavy, misy avy any Toliara. Zay club tena sahirana anie. Hoe avy any Toliara izy nandeha no match au Fianarantsoa no match saty Antananarivo. Zay tena sahirana anie. Zay tsy manana fidiram-bola afa tsy lay mety hoe rehefa mba manao match au Toliara izy de mba ekipa tsaratsara de mety misy resety. Nefa iny resety iny tsy de mahavita n'inona. Mafy be ny ho an'ny présidentna club, ho an'ny mpitatana club, ho an'ny ligue na ny fédération zay mikarakara ny fananana zay tsy moramora. Zara fa misy mijery anie. Raha ataontsika mamasina zara fa misy ny resaka baolina kitra anaty Facebook be dia be fireny olona ny ankamaroany tsy tonga mijery match akory. Fa miainy fotsiny. Zany anisany. Ny any an-dafy ary tsika mahita an'ireny professionnel misy vola miditra, ny marketing, ny maillot, ny sponsor, ny rehetrarehetra. Vola be ny miditra aminy mbola sahirana. Vao mety tsika. Noho izany zay le mahatonga miteny hoe mbola manjavozavo, mbola enjana. Fa zao tokony mifanohana de mifanampy ahafahana mikisaka. De ny rehetrarehetra tokony miara-manaiky. Niza na mpanazatra, na mpilalao, na mpitatana. Na mpitatana le mpitatana goavana be le teko teny mila manaiky de mila mianatra. Ato anatin'ny AOTRA de afaka mamesaka fanontaniana amiko koa i coach RôRô. De raha misy fanontaniana ianao de miananao. Fanontaniana voalohany apetrako aminao, mahaliana anao ve ny resakitsika sy ny tontolon'ny baolina kitra? Ie, ny tena mahaliana anahy tokoa satria za manokana moa zany efa mpilalao jeu taloha fa za tsy de tena hoe mpankafy baolina loatra noho ny antony
za tsy de tia sport collectif fa plutôt individuel. Tsy nahay taloha. De mahatsapa tena ohatran'ny mipakapaka be rehefa eny ambony na basket na baolina de tsy nanao. Fa aleoko individuel fa nefa le izy misy lesona be satria mitantana ekipa, mitantana olona ianao. De raha ho anahy manokana ao anatin'le tontolon'ny fandrarana le zavatra teneninao rehetra reny mihitsy ny averinay. Zany hoe motivena ny ekipa, mena torolalana izy mena tanjona anankiray ary miverina eto an-tsaika eto ny tenenin'ny Antara Makavely tamin'izany hoe ny tanjako de natokako hanatratrarana ny tanjoko. Tsara be. Ny tanjako de natokako hanatratrarako ny tanjoko. Ny tanjako tanjako atokako hatratrarako ny tanjoko. De mianao an'le teneninao teo tena ozy hoe ary mitovy tanteraka tsisy valaka le zavatra ataonareo amin'ny football, ny fomba himotivenareo ekipareo ary hitako hoe misy ezaka be mihitsy tokony atao eto Madagasikara raha tiana hivoatra zany io sehatra io. Ary eto zany de tena mitodika amin'ny olona rehetra zay maheno antsika sy anao eto momba ny football raha tiantsika hivoatra Madagasikara de misy fiovana toe-tsaina fa indrindra koa tsy vitanao hoe toe-tsaina fa misy leadership mila apetraka hoe ny olona tonga saina mila mivondrona de mila miara-mametraka de mampiakatra hatrany hatrany satria sahirantsika raha tsy misy an'izay. Sahirantsika. Nefa le olona tian'le izy. Ie. Zay fantaninao? Zay fantaniko. Ie. De alohan'ny amaranantsika de misy fanontaniana napetraka le vahiny teo alohanao teo. I Yaga izy mpitaingina moto nametraka le fanontaniana. Tsy mpitaingina moto fa champion de moto. Champion tamin'ny moto teto Madagasikara tamin'ny 2023 sy 2022. De ny fanontaniana napetraka ny taminao de hoe ovina ianao no nahatsapa fa ianao no tompon'ny hoavinao. Raha ny tena marina de vao nanomboka hatrany amin'ny nanapahako hevitra hoe mila manampy ny ray aman-dreny koa. Nanomboka tamin'izay. Le nanomboka tamin'le Safidy hoe andao no anao ato. De zay le izy. Tena azoko antoka no miteny hoe nanomboka hatrany amin'ny 17 taonako. De hitako foana zay hoe tsy afaka miantehitra amin'izany izy. Jorony eto mety nisy olona amin'ny fianakaviana mety afaka nanampy fa tamin'izany fotoana zany de nefa teo de efa nahafantatra hoe ary za nitokatokatrano rery teny foana talohan'ny nanambady natany amin'ny nanao baolina ary tamin'izay marina manana ny ray taposina sisa fa zay no tena marina efa nahafantatra hoe tsy afaka miantehitra amin'izany izy zany. Misy hafatra ve tianao ampitaina ho an'ny mpanaraka antsika izany ny tanora sy mpankafy baolina kitra? Ny hafatra angamba satria ty fandaranao ty de indrindra ho an'ny tanora sy ho an'ny mpanazatra na ho an'ny resaka mpilalao anatin'ny baolina kitra. Ho anahy tsy de olona tia mpanome lesona loatra fa ny zavatra nandalina sy ny zavatra hita de renahy tsotra hoe ny fiainana fianarana foana de ny fiainana ato foana. De rehefa ato foana de rehefa miady ianao de mila manana herin-tsaina ambony be fa tsisy zavatra tsy vitan'ny herin-tsaina. Ninona zavatra ataonao rehefa mafy ara-tsaina ianao de afaka miteny foana. De nenahy tsotra hoe ninona tianareo atao de mila mianatra de mila mahery-tsaina. De ho anahy ny zavatra anankiray amin'ity fandaranao ty zay tsy mbola tena nahita fa nandalo kely teo amin'ny maso kosa zay teniko teo nandalo kely zay fotsiny de raha maromaro no zavatra ohatr'izao anatina réseaux sociaux de mampivoatra be ny toe-tsaintsika malagasy le izy satria mba mironany amina zavatra tsara sy misy zavatra anankiray misintona fa tsy le zavatra maloto foana sy le zavatra ratsy foana ny atao anaty Facebook de tokony hiseho foana. De manentana ny olona rehetra hanaraka ny zavatra ohatrohatr'izao fa misy lesona sy zavatra azo raisina foana. Ie. De mila mametraka fanontaniana anankiray ianao an'le vahinintsika manaraka. Inona no ady mahafinatrehanao teo amin'ny asanao? De mamerina fisaorana coach RôRô tonga. Ny anahy ho anahy manokana lesona be dia be ny raisiko teo.
ny lanjan'ny état d'esprit, izany hoe toe-tsaina ao anatina zavatra anankiray, na amin'ny arak'asa io na ao anatin'ny football na amina sport. Ny fanekena koa, ino no tena marika anao hoe misy fotoana ianao rehefa tsapanao hoe ampy izay dia aleo mandefitra. Be dia be izy teo ary mino betsaka ny olona anaraka antsika dia ho an'izay mpanaraka moa zany dia mba tsara zarao hatrany ny émission antsika satria araka tenenin'ny coach RôRô teo ny tanjona dia mba ny ampisandratra ny rehetra mba ilana amin'ireo any sy zavatra ratsy mitranga ao anaty Facebook sy ny réseaux sociaux. Saotra betsaka coach RôRô nanaiky nandalo vahiny androany manaraka indray. Saotra betsaka. Ono velomany rehetra.